Tatod dia nahitana fiakarany avokoa ireo kojakoja ilainana amin'ny fiainana andavanandro ny PPN hoy isika. Ny vary sy ny siramamy ohatra teo aloha teo dia nahitana fiakarany tokoa ny vidiny tato ato indray. Ny vovo-kafe ny tena nahitana an'izay fiakaram-bidy eny an-tsena izay miatraika amin'ny isa-tokantrano anefa satria tsy maharaka intsony ny vola izay natokana ho laniana isan'andro ho an'ny isa-tokantrano. Miakatra izay tsy izy ny vidin'ny kafe amin'izao ary manodidina ny 2,000 ariary ny elanelam-bidy raha oharina tamin'ny vidiny teo aloha raha ny hita teny tsara honenany. Efa dimanjato sy 3 arivo. Teo amin'ny 7,5 teo. Tsy fantatra mazava tsara ny anton'izay fiakaran'ny vidin'ny kafe izay, tombanana izy sy ifandraisana amin'ny fanodranana kafe makany ivelany. Tsy fantatra hoe misy antony manokana ve fa tsy hoe fanodranana anazy avy amin'ny ivelany ve dia tapitra ny eto tsisy tsony ny azontsika eto Madagasikara dia tsy hoe azo avy amin'izay hoe ny antony mahatonga izy miakatra ilay resaka exportation. Mihena ihany koa ny fatran'ny kafe vidin'ny mpanjifa, voalaza fa misy ireo manafangaro kafe amin'ny katsaka. Ena kafe vidiany zareo tsy mataka misy tena jano mihitsy resaka fivarotana kafe na ireo mpivarotra majinika manao amin'ny atsinjara na ohatr'izany. Efa tsy mazaka intsony fa misy efa maditoara ny sasany dia nefa mahatonga zavatra fetraikany zavatra maro satria kafe io misy fangaron zareo zavatra hoe satria tsy taka intsony ny vidy raika koa raha vidy mady koa izy sy katsaka ohatra na vary fotsy dia efa misy fetraikana eo fahasalamana dia efa tsy mety intsony. Ankoatra ny kafe dia anisan'ireo entana nahitana fiakaram-bidy ihany koa ny siramamy sy ny menaka.